ravaka isika Jesosy io nisitraka ao dia nazonay fiainana amin'ny famonjena no ianao tonga eto aminay mitady anay mampanatona anay aminao mba ho vita fihavanana aminao nafiraisana velona aminao andova ny fanjakany lanitra ho fiainana mandrakizay zavatra tsy tratrany sain'ny mpanoty zany ary mandaka ankehitriny dia misaotra anao fa na ahoana fisalasalana na tsy finoana dia tsy miova kosa ny fikendrenao Andriamanitra tsy miova ny sitraponao dia natateraka io asa-pamonjena lehibe io ka dia ho foana zay manelanelana rehetra aminao loharano misalasalana sy zay mampianahana rehetra fa masina ny teninao ary velona somahery indrindra izany mahatoky somarina dia tahaka anao ry Jesosy tenin'Andriamanitra tonga nofo nidina teto aminay tonga teto aminay ary mbola eto aminay amin'ny alalany fanahinao masina mbola mitenena araka ny fombanao mba hamelona anay hamelona ny finoanay hamelona ny fanantenanay ao aminao Kristy ilay vatolampy ny finoanay tsy ahozongozonina ary tsy miova omaly anio aroa mandrakizay voninahitro Andriamanitra irerany zay anao hatramin'ny taloha ankehitriny ary ho anao mandrakizay amen. Ny filazantsara araka ny liko ao amin'ny toko fahafito andiny fahaefapolo ka hatramin'ny fahavalo amby efapolo mivaky toy izao manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ary Jesosy namalika nanao taminy hoe ry Simona manakolazaina aminao aho dia hoy izy lazao ary mpampianatra o nisy rola nananany mpampanana vola anankiray trosa ny iray nananany denara 500 ary ny iray kosa 500 ary raha tsy nanan-kaloha izy rola dia samy navelany ko izy moa amin'ireo no ho tia azy indrindra Simona namaly ka nanao hoe ataoko fa laina moa izany be dia hoy izy tamin'ny marina ny hevitrao ary Jesosy nitodika nijery ny raha vehivavy ka nanao tamin'ny Simona hoe hitanao va io vehivavy io niditra teto an-tranonao aho nefa tsy mba nanome ahy rano anasana ny tongotro ianao fa izy kosa nahakotsany ny tongotro tamin'ny ranomasony dia namoaka azy tamin'ny volondohany tsy mba nanoroka akory ianao fa izy hatrizay nidirako dia tsy mbola nitsahatra nanoroka fatratra ny tongotro ny lohako tsy mba nisoranao dilo akory fa izy kosa nanosy menaka manitra ny tongotro ary amin'izany dia lazaiko aminao voavela ny helony be fa be fitiavana izy fa zay voavela tamin'ny kely dia kely fitiavana dia hoy izy Jesosy tamin'ny raha vehivavy voavela ny helokao amen. Famorampon'Andriamanitra no mahavonjy antsika ary zaina velabelarina no azavaina nandritra ireo herinandro izao hoe Andriamanitra tokoa dia tia famorampo ka ny hevitra zany dia misy ny fantaniana lehibe izay mipetraka amintsika tsirairay avy amin'ny maha-olombelona antsika indrindra mahataranaka mpanota intsika dia ny hoe aiza sy fomba ahoana no ahitan'ny mpanota famonjena aiza sy fomba ahoana no hahitan'ny mpanota famonjena ny valiny dia hoe ao amin'Andriamanitra ary ao amin'ny any na dia nanota taminy aza izy satria Andriamanitra no mamindra fo aminy famorampon'Andriamanitra dia hareny ny fitiavany io be dia be tiany izara zany hareny zany dia ny famorampony ary ny famorampo zay asehony sy omeny antsika dia ny famelana ny helontsika rehetra mba hirodana ary ho foana ny hevitra mampisaraka antsika aminy ka azony mandray antsika ho zanany zay raha fehezina ny votoatin'ny hevitra nandritry ny herinandro ary indrindra amin'ity andro ity raha mikasika ny tantaran'ity vehivavy zay fantatra ny fiainany ny tsy nahalavy azy nefa koa hita mazava na amin'ny nandraisany Jesosy azy ary dia nananganany azy zany hoe nanamarinany azy indray ka marina amin'ity tantara zay vao nivakitsika ity iaraky ny teny Tompo hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao izy dia manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany izy io sakaiza tondron'Andriamanitra io mpanota tsy hoe anjely io ny olo-masina fa ny mpanota Jesosy no atao hoe sakaizan'ny mpanota tiany mpanota izy ary satria very ao anatiny tsy fahalalana noho ny fahotany tsy fahalalana an'Andriamanitra zany dia tia azy ho vonjena izy le hoana hoe ny Tompo tsy tonga ho izy antsony marina fa ny mpanota Mateo 5:17 izany
dia ny amonjy azy ny hevitry zany ka ny hevitry ny teny hoe na ny anarana hoe Jesosy dia hoe mpamonjy ny mpanota raha zoina ny Mateo toko voalohany andiny varaiky ny roabolo dia mazava tsara no hoe hiteraka zazalahy izy manondro ny Maria reniny zany iny ary ny anarany ataonao hoe Jesosy fa izy no amonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany fahotana no mahavery antsika io no mahafanty antsika satria io tokoa no hevitra ariantsana mihitsy zay mampisaraka antsika amin'Andriamanitra zay fototry ny aina sy ny fahavelomana dia ny fandray amintsika olombelona tokoa Jesosy tenin'Andriamanitra naka ny endriky ny olona antsika olona mpanota na dia tsy nanota aza izy mpandrava eo amin'ny tenany ny fisarahantsika amin'Andriamanitra zay mahafaty antsika dia ny hery ny fahotana sy ny fahafatesana ao amintsika fa tsy misy raisana ny maty sy ny velona tsy misy raisan'Andriamanitra velona amin'izay fahafatesana dia ny ravany io dia naneo ny maizy azy izy raha tonga tety amintsika ao anao izy raha manambarana eo amin'ny Jaona toko fahaenina ny hoe izaho i Jesosy ny mofonaina zay manatona ahy tsy mba honona ary zay mino ahy tsy mba hangetahita intsony zany hoe handray fiainana ary fiainana mandrak'izay tokoa izy mila hoe fiainana be dia be zay ny amin'ny Jaona toko fahafolo ary dia ampiny hoe raha misy olona mangetahita aoko izy hanatona ahy ka isotro zao ny toko fahafito andiny fahafito amby telopolo zany dia tojo zao moantso ny tompo zao ity vehivavy mpanota ka mitondra ny fony teo amin'ny Jesosy na resy lahatra azy ka natonga ny tompo ireo bavanao hoe voavela ny helony be fa be fitiavana izy voavela ny helony be fa be fitiavana izy ny fitiavan'Andriamanitra ny mpanota izany zany tokoa no hevi-dehibe zay misongadina amin'ity tantara ity ny fon'Andriamanitra tia mpanota dia mitady antsika hiverina aminy arak'izay Jesosy dia tsy mandany mpanota sanatria zany satria zany raha teo nefa nanendren'ny ray azy na nandrany azy hoe ty tahaka nanambarany tao amin'ny zaka Josué fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy amonjy very liko toko fa 5 ambin'ny folo andiny fa folo zany arak'izay ny very dia zay nailika ary tsy hoe ao amin'ny fanjakana lanitra ihany na fanjakan'Andriamanitra fa na dia ao anatin'ny fiarahamonina indrindra teo amin'ny Jiosy dia efa nisy ny olona atao hoe sokajiny zany lavo ny fiarahamonina zany hoe paria olopady fiantsona azy zany ka misy ireo sokajiny olona zay nalohan'ny fiarahamonina Jiosy amono hoe boka marary hoditra zany dia ny mpamory rehetra dia naratsy laza ary izy alefa telo ny mpivaroteny dia sokajin'izay ny tantara zay atrentsika ary nohony amin'izany indrindra natonga an Jesosy raha tonga izy ilaza hoe mandehana tokoa ito hoe mifilazany tsara sitrano marary atsangano maty diovy ny boka avoainy de amin'ny fa nahazo mamaimpona nareo manomeza mamaimpona titoko fahafolo andiny fahavalo zany dia zay ny amin'izao vehivavy zao vehivavy mpanota varoteny zany tonga manatona an Jesosy inona ny fiasany inona ny mataony ny tenin'Andriamanitra ihany no raisitsika mitondra tavoara labasy tara feno menaka manitra izy hoe izy dia nijanona teo von'ny tompo tanilany tongony ka nitomany izy dia nakotsy ny tongony tamin'ny ranomasina tomany fatratra zany dia namoaka azy tamin'ny volondohany dia nanoroka fatratra ny tongotry Jesosy ary nanositra azy tamin'ny menaka manitra ina no hevitra zany nao nansakana an Jesosy avy hatrany izy satria azo lazaina tsorony indrindra teo masony Simona Fariseo teo zava-pady mihitsy ny fizika nataony ramatoa ka tsotra nefa ny valiny amin'Andriamanitra dia tsy ny fihetsika ivelany na mety hoe fombafomba mpivavahana na ny asa ataontsika tokoa naizaka atao mijeren'Andriamanitra fa ny fotsika Andriamanitra ozy izy dia mpandinika ny fo ary mpamantatra ny vo hita ny tamity raha vehivavy ty ny hetaheta hanatonan'Andriamanitra mba handray famelany keliko vonjena fa raha ny teo amin'ny Jiosy dia indrisy dia mbola miatrana tamin'ny andron'i Jesosy iteny zay nampitondrainy Jehovahandriamanitra ny Isaia mpaminany raha nahita ny fiodinan'ny Israely izy ty vavahana atao hoe endrikendriky ivelany ity fireneny ty ozy izy manaja amin'ny molony fanofony lavitra koa foana ny vavahany amin'izany hoe tsy mahatohina zany tsy afaka handray zany tsy afaka hankasitraky zany sarotro zany ary tsy sitraky ny fanatitra zay ataony izy
arak'izay ina moa no afatra sy fampianarana zay amin'ny tany ten'Andriamanitra ho antsika. Voalohany, tandremo sy hevitena ho marina. Tandremo sy hevitena ho marina. Raha vao io no amin'ny olona, dia ina no ataony? Lasa izy no mpitsara. Ary tsy lavitra le tsarainy izy an-tsarainy, namany akaiky. Ka tsy azo ataona ny tsara ny hafa, mba tsy ho voatsara tokoa. Mazava tsara ny ten'Andriamanitra amin'izany. Ary eto dia hoe satria hoe pahilalana Simona fariseo, dikan'izany zany dia teo am-pelatana ny fitaovana entina mitsara. Satria raha hitsara anao tsy maintsy araka ny lalàna. Na ilalàna izy, ka dia akaiky azy tokoa ny nitsara. Ary tsy olona ihany, tsy ty vehivavy ty ihany nitsarainy fa iza koa. Jesosy aza nitsarainy. Ao no misy, raha mpaminany ty hozy izy, dia ho nahalala io vehivavy io, fa mpanota izy, nitsara izy. Ny marina amin'ny olona tahaka izany dia zao, be lalàna kanefa kely fitiavana, be fitsarana fa tsy misy famorom-po, mitsara ivelany. Arak'izay tsy mahalala ny tena fihevitry ny fon'Andriamanitra izy, na dia mitompo teny fantatra fa tena mpanompon'Andriamanitra, marina araka an'Andriamanitra tahaka ny Saoly fariseo. No ny fiheverany fa tena manompo an'Andriamanitra velona tokoa izy dia nienjika namono le tena manana n'Andriamanitra dia an Jesosy Kristy, zanak'Andriamanitra mpamonjy izao tontolo izao. Tsy fantany ny tena hevitry ny fon'Andriamanitra. Ny hevitry ny fon'Andriamanitra dia zao hoe tia ny mpanota izy fa tsy manilika ny mpanota na iza ary na inona nataony rehefa miverina amin'Andriamanitra. Tia ny mpanota ary tia mpanota ho vonjena. Fa ho manarak'izay, azo atao ny manatona an Jesosy tsy misalasala. Togo lehibe zany. Fa izy tsy manda ny faneom-pitiavana, ny hetahita-po zay entiny eo aminy, ny fanomezana voninahitra azy tahaka nataon'ity vehivavy ty. Ka dia tanterao zay vokatry ny fonao ho an'Andriamanitra amin'ny azonao manatona an Jesosy. Aza mierikerika foana, fa jereo tokoa Jesosy atao zay anananao fifandraisana mivantana aminy na amin'ity andro ty aza mba tsy honenina fa tiantoka ho azy natongavako amin'ity toerany ty, satria Jesosy feno, Jesosy marina ary Jesosy tianao no eto amin'ity toerany ty. Efa niandry anao izy ary vonona niandry anao. Arak'izay hoy ny tompo tamin'ity vehivavy zay nanatona azy, voavela ny kelony fa be fitiavana izy, be fitiavana izy. Ka ity fanambarany ity dia azo lazaina hoe miompana tokoa amin'ny toe-pontsika, amin'ny fandraisantsika amin'Andriamanitra. Milaza fa sarobidy amin'Andriamanitra ny fitiavantsika azy. Tsy tanteraka ary sika fa sarobidy. Ary zay no antony namezany didy voalohany, didy lehibe zany. Tiavan'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra. Dia tahaka ny nitiavana antsika koa amin'ny fitiavana tanteraka, feno ary tsy miova, dia amin'ny fony rehetra. Ka tsy anjara ako nanjaranao ny tsara an'Andriamanitra, manota ary izay nataoko. Hoe indriky kely zany fitiavanao zany tompo, ny foko mety ho maina ary kely loatra ny fitiavana zay omeko azy na ny toerana omeko azy ka tsy ahalalako marina ny tena fitiavana. Ny fikendren'Andriamanitra dia ny firaisam-pontsika aminy, ny fontsika mifaningotro aminy, satria zany raha teo ny antony hahavelomantsika ary antoka amin'ny hahavelomantsika. Rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra pahary azy ny olona, azo lazaina hoe rangirangy ary mivarangadina fiainany. Raha manoty isika tafasaraka aminy tokoa, tsy manana ny voninahitr'Andriamanitra. Io natonga ny fiteny tamin'ny fotoan'andro indrindra tamin'ny alina lehibe faharoa reny, satria feno ny vakiviana, dia tsy vitsy nilaza hoe raha misy Andriamanitra tsy miseho zava-doza tahaka izao. Ary tamin'izany tokoa ny voiziny valohan'ny ady lehibe iny moa ny teoria zany na raha fikevitra hoe maty Andriamanitra, maty Andriamanitra. Ary rehefa maty Andriamanitra tsy hisy finoana dia baranahana ny fiainan'ny olona, zany hoe midadasika ny lalambe ho amin'ny ivalaparan'izay sitrapony nofo sy ny tsy fahamarinana rehetra zay tsy inona fa loza afaty azy. Io dia araka ny teny Jesosy, lehibe ny vavady ary malalaka ny lalana zay mankany amin'ny fahaverezana ka maro ny miditra aminy izy. Lalan'ny sitrapon'ny olona zany zay tsy ahitany ny fiainana na ny famonjena noviana. Matoy isika manondro zany lalana zany, dia zany lalana zany no nizoro an'ity vehivavy mpanota ity. No hoe mpanota, raha isika ara-pamaritana dia hoe mpanao ota, na mivelona amin'ny ota, na fanaovana ota no antony ivelomana. Zao nefa fantany fa
tsy nahazo ny tombon'izany fa tena nahavery azy tanteraka. Aniriny dia mitodika miverina tokoa amin'ny tompon'ilay mpahary azy. Ary raha miverina dia miverina amin'ny fony manontolo. Manotaka an'ilay zanak'Adala. Avy nyrenireny nandany fananany tamin'ny fiainan-dratsy ary tsy misy dikany, rehefa natsiaro saina dia nanapa-kevitra nanao hoe iangaho dia ody any amin'ny raiko. Hanao amin'ny hoe raiko efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao, ka tsy mendrika atao hoe zanakao intsony. Zany hoe tsy mendrika ny voninahitra zay efa nomenao amin'ny zanakao, satria nanosy zany voninahitra nataonao tamin'izany. Fa ataovy tahaka ny anankiray ho izy amin'ny olona karamaina ho azy, zany hoe mpiasanao zany. Dia tsy latsaky zany fahatsiarovateny zany. Tato amin'ity vehivavy resantsika androany ity, natsiaro fa efa nandoto ny voninahitry ny tenany, ka nivarotro zany tamin'ny fahalotona, nanakalo zany tamin'ny tambom-bola sy ny zava-maty, zany hafa tsy mahavelona, ka tsy nisy zavatra hafa azo natao afa-tsy ny daramiko arabaky teny tao an-tongotry Jesosy. Ny tomany teo aminy, tomany ho an'ny tenany, natsiaro ny enina lalina noho ny fahavoazany be dia ny fahasimban'ny fiainana zany. Nefa koa tomany raha natsiaro indrindra fa Andriamanitra tsy mba nanta azy, Jesosy tsy nanilika azy, fa raha nanatony izy dia nandray azy izy, ary nandray azy ninninona fihetsika zay nasiony, nanakoditsany tongony tamin'ny ranomaso, dia namoaka azy tamin'ny volon-dohany, dia tsy nitsahatra nanoroka fatratra ny tongony rehefa avy nanositra azy tamin'ny menaka manitra rehefa avy eo. Zany hoe nitondra zay maizy azy ary zay rehetra maizy azy, zay sarobidy rehetra teo aminy raha azo lazaina, nitolo-batana toy ny nanao hoe inty aho Jesosy, raiso aho mamindrafo amiko, vonjeo aho mba afaka amin'ny fahaverezana, raiso atomboro, ary dia manaiky anao aho ho tompo sy mpamondrika tokoa, mandraisanao aho ho olonao no ho mpanomponao, fa tsy ho mpanompo ny ota na izao ny tontolo izao sy ny faratsiny intsony. Tsy lavin'Andriamanitra ny fo zay miantoraka aminy ry avako, ka nitenena ny tompo eto hoe zay manatona dia tsy mba ho laviko mihitsy. Tsy ho lavin' Jesosy tokoa ny fanatona ty vehivavy ty, satria efa nisy planin'Andriamanitra raha teo zay efa nisoridin'Andriamanitra ho azy. Aona le planin'Andriamanitra dia araka ny teny Jesosy, tsy misy olona mahay manatonao izy raha tsy tao amin'ny ray zay naniraka. Ny ray no efa nahafantatra ty vehivavy amin'ny fahantrany amin'ny fahaverezany, ary dia nisintona azy anatona ilay mazava lehibe dia Jesosy Kristy fahazavany zao tontolo zao mpamonjy izao tontolo izao. Nondra mitendro ny ray ho asy ianao zany, dia tsy nanda ny anatona ty vehivavy sy ny aneony, zany hoe fa neony ny fony ny amin'izany izy, ary zavatra lehibe zany. Raha ny tena marina tokoa dia ny fony ray zay eo amin'i Jesosy no mandray ity zanany ity. Ondro very tsy nisy pia sy mba ravany ota ny fiainana manontolo, kanefa mandray azy mba hanangana azy ilay tokoa ho zanak'Andriamanitra marina. Ary arak'izay fa mijery ivelany tokoa ny olona tahaka ny Simona fariseo, dia zay ny izy ina mo ny antony ilana ny olona io avoahitany io, tsy misy antony ilana azy, mandoto ary mandoto ny voninahitry Simona fariseo ka miditra any amin'ny tokantrano zay tsy hidirany. Kanefa zao raha Simona jamba tsy nahita, Andriamanitra kosa nahita fa mbola misy arena ao amin'ny olona io, dia ny fo mikasaka an'Andriamanitra. Io no hitan'Andriamanitra tao aminy, ary dia tao anatin'ny ray minitra raha azo lazaina monja rehefa nitalao taminy izy naneo zany tamin'ny fihetsika dia voakosoka tanteraka zay nataony rava ny hevitra zay nampisaraka azy tamin'Andriamanitra, dia ny faharatsiny sy ny fahatonony ny fahotany rehetra noraisyn'Andriamanitra ho azy izy, dia natsangany avy amin'ny fahafatesana ny fanahany ary ny fiainany rava, dia no mahavaozony tokoa ho vaovaony indray, mahavaozony tahaka an'ilay zanak'Adala hoe kapa anao slo ny akanjo dia meo peratra indray izy, peratra matsy zay manambara fa mandova izy ary fahefana ao amin'ny ankonan'Andriamanitra zany. Da ao ny teniny zay nandray azy dia nomeny hery ny tonga zanak'Andriamanitra. Raha zanaka dia malaly akaiky ny fo zany. Ny Jaona voalohany toko fahatelo hoe indray manahoana ny fitiavany ray antsika io izy dia ny antsoina antsika hoe zanantsika, ary izany tokoa zanaka malala zay natsangana mba handova azy ary handova ny fanjakany be voninahitra mandrakizay. Fa zay nantson'Andriamanitra dia no amarininy koa, ary zay no amarininy
dia tafiny voninahitra. Tia tokoa ilay ondro very nefa hita indray, ilay zanaka maty nefa velona indray. Tafasaraka lavitra na verinao amin'Andriamanitra, sy tony tanam-pitiavana maherin'Andriamanitra hiverina ao aminy, mba ho vita vihavanana amin'ny iray. Dia izany nampiteny an' Jesosy, zao teny lehibe, zay raha talanjona tokoa ty fariseo, zay nievitra ny tena no marina, raha hoy ny tompo averintsika indray vo avela ny elony be, fa be fitiavana izy. Tsy inona zao teny sy afatry zao ry havana, fo ho azy ho anao mantsika izy. Afatry ny fitiavan'Andriamanitra zay tia manindra fo, ka tsy manisa eloka. Fa na inona fahotana vita teo anatren'Andriamanitra, ka nampisaraka antsika taminy, mbola miandry asianao zay anatona izy, ary vonina miandry antsika. Dia tsarotra loatra amin'izao tantaran'ity vehivavy ity, nazo ny zanaky ty firenentsika ity anatin'izany. Ahoana moa ny amin'izany? Tsy vitsy laviny tambom-bola ny faharotatena. Fantaritsika izany. Tsy hoe ny tsisy ndanany amin'ny arabe any, fa anakinafinafinay koa, dia lasa atao hoe misy vondrona, réseau moa ny filaza azy. Amin'ny fivarotatena miany ny olo mihaja. Tovavy na dia mbola mpianatra aza dia tsy vitsy ankehitriny ny karama manao ady varotra ny tenany. Zay lehilahy iverina fampanam-bola kanefa veky fanahy ary mitanjotra ho any amin'ny helo. Ary tsy mba vita hoe anarivo na manalina fefa mandeha manetsiny izy ankehitriny na matapitrisany azy. Dia koa ny fahasahiranana kanefa ny fahasahiranana tsy manafaka atsy amin'ny fahotana zay ataoko. Dia amin'ny toetra amin'Andriamanitra sy miaraka amin'ny any miarovan'ny tompo ahy. Ato ny ten'Andriamanitra hoe zay nateraka Andriamanitra tsy manota fa ny tompo momba azy. Ka io tsy mahafaka ny lehilahy io. Ary lazaina hoe tsy mangirana mihoatra ny vehivavy ny eto amin'ny firenena. Voatsela dia ny statistika natao amin'ny sampana manao fanadihadiana. Ary namoaka vokatra ofisialy izy izay milaza fa hoe efa mahatratra any amin'ny 5.70 ny lehilahy eto Madagasikara no alkoolika. Zany ve ny taranaka sy firenena amin'ity firenena ity. Hitaoko ty nalany ringana reo firenena namponina mena onditra pororo zany. Tany Amerika fe zay fantaritsika ara tantaro zany. Tsy mahavanona taranaka. Ankehitriny dia misy ezaka tokoa. Arak'izay ataontsika eto amin'ny firenena fantatsika moa zany zao hoe hanavao ny fomba fitondrana raharaha-pirenena ho amin'izay mety kokoa. Ka ny fiasana dia tsara. Ao amin'Andriamanitra nefa dia izao no marina. Ny fotsika, ny foko ny fonao ray firenena. Ny fanahintsika no tian'Andriamanitra avaozana ary tena mila fanavaozana hiverina aminy. Mba azony manavao antsika, manangana antsika, manadio antsika, mampitafy antsika, mamezo tanteraka antsika. Arak'izay, tsy azontsika atao kely ny fibebahana. Mazava ny tenin' Jesosy eto. Voavela ny elony be ho izy, fa be fitiavana izy. Io koa tsy nazy hoe dia tsy fantatry ny eloko fa dia efa mamela. Zay tandremo zay. Tsy miteny foana ny soratra masina milaza hoe raha miaiky ny fahotantsika sika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahatsontsika. Zavo zany. Fantanio fa tsy kely. Izao rehefa nanota be dia mila famelan-kely koa be. Oka sa maivanina ty hoe fibebahana ty. Aza atao hoe mandeha ho azy. Rehefa mametraka tanana amintsika rehefa mpanompon'Andriamanitra reny dia hoe anaka voavela ny eloko ao. Dia zay keto vita zany na passeport zay na tsy formalité ny famelan-kely koa. Ka fampihavanana amin'Andriamanitra mba tsy hanotako intsony. Fa zay mandresy olona no manandevo azy. Aza mba zatra fametran-tanana. Aza zatra ny amin'ity hoe fivavahana fandraisana amin'Andriamanitra. Fa mampandiny tena isan'andro san'andro biaizao aizany tena misy any. Io koa tsy hoe ny tompo dia hoe hatramin'ny tsipiriny dia atsokafany ontsiany. Fa ny tadiavin'i Jesosy amiko sy aminao dia ny foko. Hiverina aminy no diovina. Ka ny fotsy mahay ny ty tokoa ary tsy mahay mity azy dia ataony raiki-po aminy. Zay hoe fanavaozana. Ny fo zay tsy nahalala azy ary minitsy mahalala fa ho fahavalon'Andriamanitra dia ataony mahafantatra fa ray be fitiavana izy. Dia tia miantra izy dia mandray antsika ho zanany rehefa navelany helontsika ary hiditra sy toetra indrindrandrindra ao amin'ny fanjakany mandrakizay. Ray sy fiavako ny fampianarana ny amin'ity fampirampon'Andriamanitra ity. Tsy hain'ny olona io. Ahoana moa ny toetra ny fon'ny olona e? Mahay miantra ny namany ve sy mandefitra aminy? Mora mitroatra izy dia mora mitsara izy. Tsy mahay miantra ny namany izy, tsy mahay mandefitra izy. Fa vonina ny tsara anameriko tahaka nataon'ity fariseo ity.
na dia ny tsara indrindra ara dia Jesosy hitantsika fa dia mahita ho tianina foana izy rehefa ratsy ny masonao na dia tsara toninina azy ataon'ny tompo manoloana anao ratsy foana io asa mitokantranonao mba vonina an'io fitiavana anao re vadanao kanefa tsofotra anao avany ananiny dia ny lehilahy vitsivitsy na koa ny vehivavy midonky andeha mba hitondra zavatra kely na voninkazo petra ao tsy mahay mity tsy mahay manatsa ny fitiavan'Andriamanitra ngasiasina isimona farseo raha nahita tokoa zao hoe alehibe ny famorampon'Andriamanitra ny mpanoty zao fa ny marina moa no tondrany Jesosy azy fampianarana azy olona roa izy samy trosa tsy nitovy ny ray denariat dimanjato vola tsy kely zany fe zay ary ndray dimampolo kanefa zao samy navelana izy raha raisina amin'ny hoe lafiny fahotany dia samy voavela heliko izy dia nyfantaniany Jesosy izy moa amin'ireo no tia azy indrindra dia hoy Simona fariseo ataoko fa ray namozany be la dimanjato zany dia hoy Jesosy taminy hoe marina ny hevitro dikan'izay dia ny hoe ampiaro ankehitriny fa tsy kely ny fahotanao ry Simona fariseo direko zany hoe mahay lalàna za mpifady manaraka ny didy ny fitsipika sy ny sisasy ny fanamarina tenanao ry Simona fariseo no ota hevitra lehibe tena sakana lamba lehibe zay efa nididiny Jesosy ndavany nefa mbola tsanganao tsy ananao firaisana velona amin'Andriamanitra arak'izay matserovatena hoy Jesosy lazaiko aminareo marina tokoa fa ny mpamoretra sy ny vehivavy janga efa mielohanareo amin'ny fanjakan'Andriamanitra zao no nankany aminareo tamin'ny lalan'ny famarina no izy nefa tsy nino azy nareo fa ny mpamoretra sy ny vehivavy janga no nino azy inareo kosa na dia efa nahita ny torotenina tamin'ny jaona ny fibebahana dia mbola tsy nanenina mba inonareo azy dia hoy Jesosy maro zay voalohany no farany ary zay farany no voalohany isy nge zavatra tsy ampoizina rehefa iverina Jesosy ina moa zany sasany hevitra hoe hay zay zao no azo rola arana ho avy amin'ny tompo izy aloha no atonga avy any ao dia hoe voay zay fa ahoana asa ngely namina tamin'ny anaranao na asa lehibe tamin'ny anaranao na namoka demony maro tamin'ny anaranao nanao soa maro tamin'ny anaranao sy ny sisa miala amiko fa tsy fantatra ianareo ry mpanamary tena manarak'izay raha mba niazy any moa ny an'ny Simona fa ny tena zava-doza nge dia ataony zay anakanana ty vehivavy ty inona no ataony eo sosotra mihitsy izy ho aso ho anao raha nandray ny famorampon'Andriamanitra aza sakanana ny hafa tsy anatona an'Andriamanitra fa mpanota tiny izy naonao Jesosy nazovonao na fotoana diray azy amin'ireny madinika minoay ireny dia tsara lavitra ho azy raha anatonana vato lehibe fikisoambaro ny volony izy ka alentika any amin'ny ranomasina lalina izy tsy zaka an'Andriamanitra manafitohina ampisy vato matafitohina anakana iza tsy anatona azy tsy zakany fa dia mahavantana mpivavaka tokoa moa ny fitsarana ny namana fanamelohana sy fanolehana ny mpanota toy ny hoe tsy mba nanota mihitsy ny tenany ary tsy mba manota mihitsy ka tsy tamin'ity tantara ty ihany no sion'izany tokoa aka ohatra vitsivitsika raha ny filazany tsara mafampianarana azy tamin'ny fotoanandro dia niantsony Matio Jesosy teo moa dia taranaky Levity izy fa mpamoretra zany hoe reny zany le fahavalo-pirenena fa seo raha nahity zany dia nyteniny tampianatra ny tompo hoe naona koa samy mpampianatra anareo miara-koa mana mpamoretra sy ny mpanota nareo zany Jesosy dia nanao hoe tsy ny finaritra ny mila mpanao fanafody fa ny marary mandehana mianara zay hevitry zao teny zao famoram-po sitrako hoy ny tompo fa tsy fanatitra anatsatra fa tsy tonga hiantsony marina fa ny mpanota eto nge tsy dia hoe Matio avy manaraha fotsiny fa fantatritsika fa Matio dia lasa iray tamindreo mpianatra 12 zany hoe andro ny fiangonana zany ary zay natonga ny filazany tsara ny Matio dia nisy koa le mpamoretra anankiray Zakaiosy ka tonga fa 7 rehefa tonga teo aminy Jesosy satria fantatra moa le tantara hoe no izy foy dia nataony zay ahitana dia nianky azy ny sisa dia hoy Jesosy rehefa tonga teo aminy Zakaiosy midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao any io nidina faingana izy dia nampiatrano an Jesosy sady faly faly ary raha nitizany izy manodidina rehetra dia mba faly koa ve ny emonmonina na hoe lasa nandeha an-trano amin'izay lehilahy mpanota dia ho Jesosy tamin'ireo anio ny tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena fa izy dia zanaky Abrahama koa zanaky ny teny fikasana zany mety tsy halala ianao mety tsy hafantatra ny planin'Andriamanitra amin'olo anizaniza
ary zany no faindrena raha misy takatra ny sainao le olo zay aleo mangina ihany raha mitsarapaka am'izay tsy fantatra manana ny hevitra zay everako ny olona ao fa tsy taky ny everinareo taky ny avony lanitra sy ny tany fa tonga ny zanak'olo hitady zay monjy ny vera ary vao nitorena vao tsela teto am'ty toerana masiny ity vehivavy voalaza hoe azo ola-tanana zany hoe nijangajanga zany mpianatro ty vehivavy ty de azo ola-tanana ka lalamosesy moa de milaza nandidy mihitsy hoe oka torambato zay vehivavy manao toy zany fatarantsika amin'ny tantara niolotry Jesosy de nohatra tamin'ny tany traka de arakaraky ny anoratany mandeha le olona ny antianan'izy io moa amin'ny fanaovana hefiteny de ny hoe ny soatany tao mavo ny fahadisoana nataon'ireo te hitorabato de ny soatany io de mitraka soatany io ohatrany hoe ahoana koa io ny fenombana-nao nylefa trakatry Jesosy de izy tamin'ireo vehivavy aiza moa izy reny mikasa hitorabato anao tsy nisy nanameloko anao va tsy nisy tompo fa de manao iny Jesosy taminy za koa de tsy manameloko anao mandehana fa tena pino hoe ary am'izao sisy zao de aza manota intsony ho fatingenao rehefa nanandry ianao de tany mafy zay nomenanao arak'izay fehezintsika moa zao teniky zao ny amin'ny fotoana ny amin'ny famoram-pon'Andriamanitra dikany hoe mamindra fody zao tsy misy na amiko na aminao famendrena andray le famoram-po na ny fanamarinan'Andriamanitra na ny fananganany na ny mezana fitokisany fa ny famoram-po arabaky teny mihitsy de ny hoe fitiavana zay manavona fahotana rehetra ary mamerina ny fon'Andriamanitra amin'ny sy aminao mba hamerenana aminy arabaky teny zany ina ny mahatonga an'Andriamanitra ho salamo le olon'izay hoe Andriamanitra izy antsy zany mantsy fa zao izy Andriamanitra ve mety manana alahelo eny sa tsy rehefa niazo vita fanekena aminy vadika aminy miala aminy na misy eo amin'ny ankonany fitrotrana na amin'ny tsy fahamarinana ahony izy moa ny tsy alahelo zay le tenin'ny Paoly hoe aza mampalahelo ny fanahin'Andriamanitra fanahy masina azy nasiana tombo-kase nareo amin'ny andro fanavotana malahelo Andriamanitra saingy tsy manao zay ambolo-ko izy fa mamira fo zay zany le variteny io no mahasalama azo izy de mba ataovy tahaka an'izany ko aiza moa ianao tsy alahelo raha misy fetezana am'izay hitanao ny fantatrao indrindra hoe amin'ny hoe asan'Andriamanitra zay ny mampanopin'Andriamanitra anao zay mahazanak'Andriamanitra anao fa tsy azonao entina ara-nofo zany ka anaovanao mandolo-po fa vao mainka tsy azonao rary na oviana na oviana ary zany mahatonga ny kristianina sasany hoe mba roviana ihany tompo mbo mamaly azy io ianao fa tena tsy rary mihitsy ngely ataony so izy de mitety trano manaratsy azy zany ka tsy mivaly le vavaka satria efa namaly ianao amin'ny ara-tsininy fo na oviana Andriamanitra tsy manamarina ny ratsy fa ny fahamarinako de za koa mahay mamindra fo mamela ny elokay tahaka ny amelanay ny eloko ny namanay no fanasitranana fahasalamana ho azy zay no fahamarinako eo anatrehan'Andriamanitra misaoran'i Jehova raha na amin'ny rano fo isika ary mbola amin'ny rano fo amin'ity andro ity lazainy hoe anaka matokia voavela ny eloko ao raiso ny fanahy masina hanangananao ho zanak'Andriamanitra velona de velo amin'ny tompo ary ny tompo aminao de ho ny mpanao salama misaoran'i Jehova ary fanahiko ary zay rehetra atao anatiko misaorany anarany masina misaoran'i Jehova ary fanahiko ary zay misy adinonao ny fitahiny rehetra zay mamela ny helokao rehetra zay manasitrana ny aretinao rehetra zay manavotra ny ainao tsidina any andafako amin'ny fahaviaresana zay manarona famoram-po sy fianotrananao salamo teny ambozato teny voalohany ka hatramin'ny faefatra dia inaro tsenjery io de ampianaro ny zanakao tsy hoe amin'ny mahatsenjery azy fa tena Andriamanitra velona ary ny fanahin'Andriamanitra ny manamarina hoe famoram-po misitrako ka hamelomako ny olona hamelako ny helo ny isanandro isanandro mba ho sitrana izy de izy voavela ary voavela heloko atanteraka adidiko sy anjaratsika ny mibebaka miaiky tokoa ny teny tahaka mpanao salamo hoe fa ianao tompo ao de Andriamanitra mamindra fosy miantra maro-po sady be famoram-po sy fahamarinana rehefa zany dao no jivelam-paminany fomba mantsy teo amin'ny jiosy fe izay rehefa hibebaka de ino natao teo amin'ny osin-davenina fa indrindrandrindra le hoe mandrovitra lamba anefa hoy ny tompo tsy ny akanjonareo na fitafianareo no tiaro fa ny fo nareo no tiaro fa aza ny fitafianareo ary miverena amin'ny Jehova Andriamanitrareo fa mamindra fo sy miantra izy maro-po sady
be famondram-po ary manena ny amin'ny loza dia ny ainan'ny mpanao salama iny mahatonga ny teny hoe midea rano Jehovah ho izy fa mandrakizay ny famondram-pony miaraka amin'izay rehefa nahazo famelan-kely koa dia mahamo azy any vo miendrika ny fibebahana rehefa nahazo famondram-po araka izany dia mba ho tia mamindra fo tahaka an'Andriamanitra zay namindra fo toetra n'Andriamanitra zany mamindra fo sy miandra tokoa Jehovah maro-posady be famondram-po izy tsy mandahateny na miady-hevitra zany mandrakariva na mitahiry fahatezerana mandrakizay tsy mba manao amintsika araky ny fahotahantsika izy na mamaly antsika araky ny helontsika fa tahaka ny avon'ny lanitra ambonin'ny tany ho abe ny famondram-pony amin'izay matahotra azy amame voninahitra azy tahaka ny alavitry ny atsinanana amin'ny andrefatra zay no hanalavirany sy hanesorany fahotantsika aminy tahaka ny fiantrany ray ny zanany no fiantrany Jehovah zay matahotra azy fa izy mahalala ny toetsika ka mahatsiaro fa vovoka isika tahaka azy zay avako zay tia mamindra fo dia tia mamindra fo koa isika tahaka azy zay tia mamela elo koa dia ho tia mamela elo koa koa isika ary tia mifamela elo koa rehefa matona zava-masina ianao na fivoriana masina ianao na no asa masina ianao aoka tsokely ny famelanao elo koa ny angatahanao famelan-kely koa amin'ny tompo ary koa famelan-kely koa ho an'ny namanao raha nisy nampalahivanao dia isika arak'izay ampianariny sy tariny hamela heliko ny namantsika fa anao mino tenin'Andriamanitra raha nandray famelan-keliko tsika sambatra ny olona zay voavelany helony sy voasarona ny fahotany raha misy fanomezana tianao atao ho an'izay akaiky ianao dia omeo azy io ary dia azo lazaina tsy miambaamby fa raha mahasambatra voavela heliko dia tena lazaina amintsika fa mahasambatra koa no mahay mamela ny heliko sy mamotsitra fahotany namana ny olona tahaka izany dia mandova tokoa hery tanjaka dia ny fahasoavan'Andriamanitra ho fahasalamana feno azy afaka miziko zay tambesatra taminy mahaiza mamela heloka mahaiza mamela heloka fa tsy hoe hitady valifaty manomboka amin'ity andro toy zany dia hianarantsika bebe koa zany dia ataon'Andriamanitra ho hitanao fa ombanao izy dia mitombo ny fatokinao ny finonao reny rehetrarehetra tsy fahaizana mamely reny agny edy zao mitahiry aretina dia iny ihany no sakana atonga ny finoko tsy mba hiorona marina fa rehefa vita fihavanana amin'Andriamanitra mandeha amin'ny fahitsiny sy ny fahamarinany da ao no mino tenin'Andriamanitra amintsika amin'ny alalan'ny Jaona apôstôly ry malala raha tsy mba manameloko antsika ny fotsika dia manana fahasahina fatokina be eo anatrehan'Andriamanitra isika fa raitsika tokoa izy ary tsika dia nataony ho zanany ary raha zanaka dia zanaka mandova mba ho izy amin'ny Jesosy Kristy no antony ahavelomantsika ho voninahiny irery vavaka isika zava-mahagaga hatramin'ny voalohany ary ahagaga mandrakariva ny famonjen'Andriamanitra zay tsy miheverinay tsy tratra ny sainay nefa noho ny fahasoavanao dia ambaranao madiodio amin'ity andro ity nitokisanay ny famelan-keloka tompo zay omenao fanasitrananao ho anay ary tsy ho anay io any fa ho an'ny namanay ho an'ny mpiaramonina anay ho an'ny ankohonanay ho an'ny firenenay mba ho sambatra tokoa izy voavelany helony tsy isainao ny fahotany ary tsy atahotra izy na anya foana fa orozona na oloza no azo azy satria voavelonao heloka izy misaotranao amin'ny fampianarana lehibe zay nanehoanao mihitsy ny alehibe ny fitiavanao dia ny fonao misokatra malalaka mandray ny mpanota zay miazakazaka eo aminao raisinao izy dia ataonao nitsoroka ao ary ifalianao miaraka amin'ny anjelinao rehetra sy ny masinao rehetra ao amin'ny fifalian'ny fanahy masina ho voninahitra eo rery Jesosy io ary fitahina sy fahasoavana ho famonjena mandrakizay ho an'ny olona ankasitrahanao dia zay manaiky anao araka ny teninao amen